Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, ankafalinina indray no hihaonana aminao ary amin'ity an'ity zarana aminao ny mahakasika ny mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka ny sabotsy ny alahady ary ny alatsinainy izany. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay ary dia somary ahitana tsiokany alizay malefaka ihany mahazo vahana indrindra moa fa ny vao maraina raha ho an'ny rapitso aloha zany hoe amin'iny morotsiraka ampovoany atsinanana iny aloha tena hita taratra izay amin'ny ankapobeny ary dia aty amin'ny aloatra mangoro aty raha toa ka somary mandrandrahona fotsiny ny aty amin'ny avoatany ny nasinana avoatany rehetrarehetra iny amin'ny ankapobeny zany hoe misy ihany koa no natandrifin-drahona amin'ny faritra sasasasany dia takony hoe dia tsy matsinanana vokatry ny fandalovan'izay rindrin-drahona izay toraka izany ihany koa ato amin'iny manodidina ny morotsiraky ny melaka sy ny mborondava iny dia mety ahitana olona tandrifin-drahona indraindray efa miakatra tsikelikely araka izany ny maripana ho an'izay 3 andro manaraka izay indray no jerena ho jerentsika amin'ny tsipiriany moa izay toetry ny andro izay ary rapitso izany dia mbola mandrahondrahona aloha ny nanatsinanany avoatany manontolo iny mety arahana herika izy ho an'ny laotra mangoro misy ny orana malefaka aty amin'ny faritra savasy analanjorofa ary atsinanana mandrahondrahona hatrany mety arahana tandrifin-drahona kely ny morotsiraky ny atsimo atsinanana misy tandrifin-drahona kely ihany koa ny morotsiraky ny melaky sy ny faritra menabe iny dia toraka izany koa manodidina ny nosibevany ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro ny tolakandro ary dia mbola mitoetra trano aloha ny orana malefaka somary miatoato raha ho an'ny savasy analanjorofo toamasina iny misy tandrifin-drahona trano manodidina ny nosibe iny sy ny morotsiraky ny faritra melaky iny sy ny tapany avaratry ny morotsiraka avaratry ny faritra menabe toraka izany ihany koa aty amin'ny morotsiraky ny atsimo atsinanana sy taolaniaro aty mbola mandrahondrahona kely ihany ny avoatany fa dia fandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4 aty amin'ny avoatany ny ambony indrindra 2 ka hatramin'ny 3 ny morotsiraka atsinanana raha toa ka 7 ka hatramin'ny 3 ny morotsiraka alefa ninosy 2 zany mafana indrindra dia maeva tanàna no ahitana izay toetoetry ny andro ho an'ny sabotsy ho an'ny alahady ihany koa ary dia efa ahitana zavitany na hoe andian-javana indray amin'ny ankapobeny aloha aty amin'ny avoatany manontolo iny isy fiakarana maripana ambony no dikan'izay amin'ny ankapobeny fa mangatsika ny vao maraina misy koa ny orana malefaka aty amin'ny morotsiraky ny analanjorofo sy ny faritra sava aty misy tandrifin-drahona kely manodidina nosibe mandrahondrahona morotsiraky ny faritra tsy mandrefana ibalika amin'ny ankapobeny masoandro zany any amin'ny faritra sisa raha ny maripana vao vinavina ho an'ny izay alahady izay zany dia tafakatra tamin'ny 4 ka hatramin'ny 9 eo ny ambondrina ny avoatany 3 ka hatramin'ny 5 ny morotsiraka atsinanana 7 ka hatramin'ny 3 ny morotsiraka rehefa ninosy ny mafana indrindra aloha dia 3 degré celsius ny faritra melaky sy ny faritra sofiano ahitana izay amarana ny toetry ny andro kosa ho an'ny alatsinainy dia mbola mitoetra trany ny hafanana saika mandirana ny nosy indrindra moa fa ny tolakandro dia mafana ny andro misy ny andian-javana ny vao maraina amin'ny avoatany misy orana tandrifin-drahona kely ihany aty morotsiraky ny maro antsetra aty sy ny morotsiraky ny fitovinany aty fa ny ankoatr'izay dia masoandro mibalika no hibantoerana indray ny maripana ho an'izay alatsinainy izay dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 ny aty amin'ny faritra avoatany raha ny morotsiraka atsinanana araka amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 ihany koa 5 ka hatramin'ny 2 ny morotsiraka andrefa ninosy izay no mafana indrindra zany hoe aty andrefana ny faritra melaky sy menabe 2 degré celsius makasika ny fahatolon-drivotra kosa indray dia antonony amin'ny ankapobeny tamin'ny fahatolon-drivotra dia to Antananarivo nandritra ny herinandro ity ambony fetran'ny OMS avokoa ny reheferetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina ijanona ho antonony amin'ny ankapobeny aloha izay tany fahatolon-drivotra izay zany hoe maloto zany amin'ny ankapobeny dia makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany masanao hatrany anaraka ny fandarana mety toetry ny andro manaraka indray ary veloma tompoko